mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ary miarabantsika rehafako malalahatra ry ty alatsinainy fa iraky ambin'ny folo ny volana septambra ity ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny taratasy nosoratan'ny Paoly ho an'ny Kolosiana toko faharoa diny voalohany ka hatramin'ny diny fahafito. Kolosiana toko faharoa diny voalohany ka hatramin'ny fahafito minaran'i Jesosy. Fa tiako fantatrareo ny hamafin'ny fiezahako anareo sy izay ihany Laodikia mba amin'izay rehetra tsy mbola nahita ny tavako tamin'ny nofo, mba ampifaliana ny fony amin'ny ampiraisana azy amin'ny fitiavana sy amin'ny haren'ny fahatokina be avy amin'ny fahazavan-tsaina ho amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina izay an'Andriamanitra dia Kristy, izay hiafenany rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Ary izany no lazaiko fandrao isy ampandiso hevitra anareo amin'ny teny tao marina, fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo aza dia manatrika anareo ihany amin'ny fanahy, ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsy fiovan'ny fonareo any Kristy. Ko tahaka ny andraisinareo any Kristy Jesosy Tompo dia mandehana ho aminy arak'izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy eo aminy ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianaranareo ka mazoto amin'ny fisaorana. Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana. Mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana. Zany afatra zany no entana mampahery afatra zao fiandohan'ny herinandro zao. Kristianina mpino miorina tsara, mamaka tsara sy miorina mafy ao amin'ny Kristy ary tafatoetra amin'ny finoana. Ny taratasy izay nosoratana ho an'ny Kolosiana ry havako dia natodika mitovy ho an'ny fiangonana tany Laodikia. Taratasy iray ihany fa natodika mitovy ny ho an'ny Kolosiana sy ho an'ny Laodikia. Ny exégète na reo mpivaofy ny Kolosiana dia manao hoe tena ho an'ny Laodikia izy ity, fa ny Kolosiana no nanaovana ny kopia ary io hitantsika amin'ny andininy voalohany manao hoe tiako fantatrareo ny hamafin'ny fiezahako ho anareo sy izay ihany Laodikia. Tsy dia mitovy toetra loatra akory ny kristianina ara-panahy ireo sahatsika io, ny tao Laodikia sy ny tao Kolosia. Ny tao Kolosia dia kristianina izay ataontsika hoe ny fivelomany mpivarotra, mpandraraha ary tsy dia nahitana olana loatra saingy nisy kosa nefany olona vitsivitsy na olona maromaro zay nitaona ny kristianina hiala tamin'ny finoana tena izy nampianana zavatra diso. Fa ny tao Laodikia kosa dia nanana olona ara-panahy manokana fiangonana tao Laodikia, araka ny hitantsika eo amin'ny Apokalipsy toko 7, fa nanana olona ara-panahy ny kristianina tao Laodikia na fiangonana tao Laodikia satria tsy mafana, tsy mangatsika, matimaty, atao hoe latsapaka ny finoana, tsy latsapaka, atao hoe miorina mafy eo amin'ny Kristy ny fanoratena, tsy miorina mafy. Ary dia tao kristianina atenatenany, salasalany ny kristianina tao Laodikia. No zany dia tena tandrify mihitsy ny kristianina tao Kolosia sy ny kristianina tao Laodikia ty afatra ty mazava ho azy, satria mampahery azy ireo mba handroso amin'ny finoana, mampahery azy ireo mba andeha lavidavitra kokoa amin'ny finoana. Ary izay raha teo ny dikan'le teny hoe mamaka tsara sy miorina mafy ao amin'ny Kristy. Inona moa no tiany Paoly lazaina rehefa ko malala raha miteny izy hoe kristianina mamaka tsara sy miorina mafy ao amin'ny Kristy. Ny voalohany indrindra izay aseho amin'ny Paoly izay tokony ho toetran'ny kristianina miorina tsara sy mamaka tsara dia kristianina feno fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra. Raha miteny izy manao hoe latsapaka dia toy ny mampitany kristianina amin'ny hazo maniry.
voambolana fampiasa amin'ny zava-maneo nefa koa loha voambolana fampiasa amin'ny zavatra alatsaka any anaty tany lalina fototra lalina nefa koa etopoana de mampita koa ny olona amin'ny fanorena trano mampita amin'ny olona amin'ny fanorena trano voambolan'ny fanorena trano voambolan'ny fambolena ampiasain'ny Paoly raha miteny izy hoe mamaka tsara sy miorina mafy tsy de mifanalavitra akory ny dikan'izy ireo fa samy milaza manao hoe tsy zavatra eny ivelambelany tsy endrika ivelambelany no antony ivavahana zany hoe tsy nrendrarendra no antony ivavahana fa ny antony ivavahana dia fivavahana latsapaka rovinona to hoe fivavahana na fahaloratena latsapaka fivavahana miorina amin'ny fakasitrahana an'Andriamanitra ny olona mahay mankasitraka an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra ny olona mankasitraka an'Andriamanitra amin'ny lafin-javatra mitranga rehetra eo amin'ny fiainany ny olona mahay mankasitraka an'Andriamanitra na inona lalovany no atao anankiray amin'ny atao hoe endrika isehon'ny mamaka tsara sy miorina mafy nahoana ny fisaoran'Andriamanitra mantsy ravako malala de mariky ny fahatakarana ny fandaharan'Andriamanitra rehefa misaotra an'Andriamanitra amin'ny fo ianao de takatrao zany ny planin'Andriamanitra na ny marimarina kokoa rehefa takatrao ny planin'Andriamanitra takatrao lay zava-miafin'Andriamanitra ara izay asehony amin'ny andininy faharoa izy manao hoe avy amin'ny fanazavan-tsaina ao amin'ny fahalalana tsara izay ny zava-miafina zay eo amin'Andriamanitra rehefa takatro tsara io zava-miafina avy amin'Andriamanitra io takatrao zany ny planin'Andriamanitra dia tsy voafetra n'lay endrikendry-javatra ivelany zany ny fahafantaranao an'Andriamanitra fa latsapaka ny fahafantaranao an'Andriamanitra dia feno fisaoran'Andriamanitra ianao fa mandrakariva ny olona zay tsy latsapaka ny finoana lay ivelambelany ny finoana lay kristianina zay ataontsika hoe tsy ambony tsy ambany ara-panahy tahaka ny tany Laodikia atao hoe be finoana tsy lasa lavitra atao hoe kely finoana tomba mamonjy tompivavahana ihany raha tahak'izay dia tsy latsapaka lay finoana any ka tsy mahatakatra lay zava-miafina tsy tena mahatakatra lay finoana de mora menjery ohatra mety ho kristianina ihany saingy mora menjera rehefa tojo ny fizahn-toetra rehefa tojo ny fakapanahy be deabe nety mendriky ny fakapanahy mampienjerany olona rehefa tsy latsapaka ny finoana de menjery izy tsy voatery ho fakapanahy na za fizahn-toetra amin'ny zavatra mety mahazo ny teny io fa mety ho fakapanahy amin'ny zavatra mahazo ny ara-panahy mihitsy keo noho zany dia ny olona feno fisaoran'Andriamanitra mahatakatra tsara zany ny planin'Andriamanitra mahatakatra ny sitrapon'Andriamanitra inona moa ny sitrapon'Andriamanitra ho Isaia sitrapon'Andriamanitra de fiadanana de fahasoavana ka na sarotra aminao aza amin'ny avanim-potoana ankehitriny le zavatra lalovana de takatra kosa fa fahasoavana ny eo ambadik'izay de mahay misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ianao ravako engane ho kristianina mahay misaotra an'Andriamanitra isika engane ho kristianina am'izao fiandohan'ny herinandro zao ho feno fisaorana an'Andriamanitra isika fa merimeritsika ao anatin'ny fampianaram-ponoana no hoe ny dikany teny hoe fivavahana amin'ny itsika kristianina de fisaorana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra mandrakariva mantsy ny dikany teny hoe vavaka zay lalaina tamin'ny teny malagasy hoe vava dia mitovy dika amin'ny hoe ataka amintsika malagasy ny votoatin'ny teny hoe ataka de vavaka ny teny hoe ataka de vavaka zany hoe amin'ny fivavahana zay nitezainy atsika tsy fivavahana kristianina io fa fivavahana nentim-paharazana nandritry ny anjato taona ny fandimby dia matoa mivavaka de izao mangata-javatra misy zavatra angatahana tsy misy antony tokony hanaovana joro ny fakany teny hoe mijoro dikany teny hoe joro de vavaka aza tonono zay dikany teny hoe joro de vavaka fangatahana
ary zay no mahatonga ny tolojitsy ny ampiasany teny hoe mijoro fa nampiasany teny hoe mitsangana mba tsy hampatsiaro ny hevitry ny teny hoe mijoro mba tsy hampatsiaro lay vanimpotsampy noho zany dia ny vavaka ny malagasy rehefa mivavaka dia ny votoatin'ilay vavaka ataony dia mandrakariva fangatahana faniriny zavatra hany ka manjary raiky tapisaka ao anatin'ny fivavahana kristianina na de efa kristianina azy izy no votoatiny hoe matoa mivavaka de misy zavatra angatahako zay ary ny antony ivavahako akaresako any am-piangonana itokanako mivavaka ifadiko hanina amakiko baiboly de zao satria manana zavatra angatahana n'Andriamanitra marina amin'ny lafiny ilany ihany zany fa tsy marina amin'ny fotoana rehetra saingy amin'ny fotoana rehetra kosa amintsika malagasy kristianina de zao saika fangatahana ny vavaka ry avako malala ny vavaka zava-dehibe voalohany indrindra de ny misaotra tsy hoe ny misaotra amin'ny zavatra noraisinao ihany fa ny misaotra amin'ny zavatra horaisinao aza tonona fa ny finoana de mampiditra anao amin'ny hoavy ny finoana no mahatonga anao miaina ny zavatra amin'ny hoavy ny finoana tsy miaina amin'ny zavatra lasa akory zay ihany fa ny finoana de mampita aminao amin'ny fiainana hoavy inona ny hoe mampita aminao amin'ny fiainana hoavy mivavaka ianao androana de manantena mino ianao fa azo zavatra anankiray ohatra amin'ny alalan'ny finoana no ahatsapanao sy iainanao lay zavatra na de mbola tsy eo aminao aza lay zavatra nirinao fa rehefa mino ianao fa omen'Andriamanitra anao de toy ny efa azonao sahady zay mahazona ny finoana mbola tsy eo ampiaratananao lay zavatra fa mino ianao fa omen'Andriamanitra anao zay dia am'izay fotoan'izay ianao efa mihevitra efa miaina sahady hoe efa azonao lay zavatra angatahanao zany na de amin'ny hoavy aza de tonga kehitriny noho ny finoana noho zany de zao tsy misy zany amin'ny kristianina ny hoe zavatra angatahana ka mbola andrasana marina fa mbola andrasana fa ianao kosa mino hoe tsy maintsy ho azoko zay tsy maintsy ho afam-panadinana satria nangataka hoe mino fa afam-panadinana fa nangataka fa zao tsy zao amanao fanadinana fa afaka enim-bolana afaka herinandro afaka tapa-bolana fa izao mino fa azoko ilay izy am'izay fotoana tenena hoe mino fa azonao zay dia efa iainanao sahady lay hoe nahazo lay zavatra nangatahanao anao noho zany dia ankehitrininao de efa misaotra fa adosoana zany mieritreritra manao hoe andraso aloha ahazo vao hisaotra raha amin'ny lafiny maha olombelona zany hoe nangata zavatra tamin'olona ianao de zay tokoa noho izy fa raha toa ka misy zavatra irinao amin'Andriamanitra ka nangatahanao amin'ny finoana le izy de hoy Jakoba hoe eritrereto efa azo le izy fa raha ohatra ka mianahana le olona miteny eny mbola ho iteo moa zany ahoana moa nisorako an'Andriamanitra zao sahady ara ka le izy ara mbola tsy azo akory de hoy Jakoba hoe de aza mana-po azo ninninona satria finoana mianahany zany finoana tsy latsapaky zany fa ianao rehefa mangataka de mino fa azo noho zany dia amin'ny fotoana angatahanao de efa misaotra sahady ianao satria efa azo zay mahatonga antsika miteny manao eto hoe ny finoana latsapaka ny finoana miorina tsara de finoana mahay makasitraka ary misaotra an'Andriamanitra zava-dehibe zany ny fisaorana an'Andriamanitra amafisiny Paoly raha teo izy io amin'ny andininy farany amin'ny tapany farany amin'ny andininy fahafito manao hoe ka mazoto amin'ny fisaorana tsy hoe mazoto ihany le izy fa ka mitombo amin'ny fisaorana zany hoe mitombo fakasitrahana an'Andriamanitra zay ny voalohany hotsika hoe kristianina miorina sy mamaka tsara ao amin'ny tombo de olona mahay misaotra mankasitraka fa tsy mpanometsiny an'Andriamanitra na mitsara an'Andriamanitra fa ny faharoa de zao koa ny kristianina mamaka tsara sy miorina mafy ao amin'ny tompo Jesoa dia kristianina zay manaiky ovavolombelon'ny tompo manaiky ovavolombelon'ny tompo mety efa mahazatra atsika ny maheno zany teny zany ny hoe ovavolombelona satria hitatsika ao amin'ny asan'ny apôstôly ovavolombeloko ianareo fa lay fakany teny hoe vavolombelona marturia dia milaza fanehoana sy faharetana amin'ny finoana fa izao hita eo amin'ilay vavolombelona lay vavolombelona zany de zao
olona mijoro hitarafana ilay mahandriamanitra an'andriamanitra. Vavolombelon'ny Kristy isika rehefa tarafina ao amin'iny hita eo amaha isika atsika lay maha Kristy amin'ny Kristy. Inony zany? Matonga ny tompony teny hoe vavolombeloko ianareo. Vavolombelon'ny Kristy itsika ka mahatonga atsika hoe latsapaka, aseho hoe latsapaka sy miorina tsara satria vavolombelona. Inona lay vavolombelona? De zao lay faharetana amin'ny sarotra, faharetana amin'ny fitiavana, lay fahazakana fanenjehana, lay fahazakana zavatsarotra. Zany ny vavolombelon'ny tompo. Ny vavolombelon'ny tompo de izao vavolombelon'ny fandresena. Na eo aza ny zavatsarotra lalovana, na eo ara ny zava-manahirana sedraina, de iny fa mijoro tahaka an Jesoa. Jesoa raha noaratsiany olona, Jesoa raha nikapohan'ny olona, Jesoa raha nisatroana tsilo, Jesoa raha nasiana ratsy de zao tsy mba namaly ratsy. Tsy mba namaly ratsy fa namaly soa ny ratsy. Ary zay no antsoina hoe finoana latsapaka, zay no antsoina hoe fiainana latsapaka. Fiainana tsy mitovy amin'izao tontolo zao. Tsy fiainan'ny olona mpamaly faty, tsy fiainan'ny olona mpiandrika ensotoana, tsy fiainan'ny olona mpamaly ny natao, fa fiainan'ny olona mahatoky ny fitondran'Andriamanitra. Fiainan'ny olona manaiky vavolombelony hoe mamaly tsara ny ratsy. Mamaliberina ny Paoly a Romanina toko 12, taratasy nisaotana ho an'ny Timoty, tenin'ny Jesosy rahateo, Matthieu toko 1, Matthieu toko 5, miresaka ny hoe zao ange ny ahafantarana fa olon'ny finoana ianao, ny ahafantarana fa mahana finoana latsapaka ianao, de resy lahatra fa Andriamanitra miado anao, resy lahatra fa io Andriamanitra no mampandresy anao. Noho zany dia tsy mandany ny fotoananao hanenjana trano, hanenjana tsandry, na hanenjanana adi-totoondry, na ampiasana herim-batan'olombelona hifanohitra amin'ny zaty sy zaro. Zay hitatsika amin'ny fiainana isan'andro ton'ity zao tontolo zao ty. Zao ry havako malala, latsapaka amin'ny finoana anao rehefa manaiky ho vavolombelon'ny tompo amin'ny fandeferana, manaiky ho vavolombelon'ny tompo amin'ny fanetretena, manaiky ho vavolombelon'ny tompo amin'ny faharetana, amin'ny famalinany soa. Fa ny tsy maivana indrindra koa nefa vavolombelon'ny tompo koa de zao tsy hoe olona amin'ny teny frantsay subir, zany hoe olona miaritra fotsiny, mizaka fotsiny, tsy zay koa ny vavolombelon'ny tompo, tsy zay ihany. Fa ny vavolombelon'ny tompo koa de zao vavolombelon'ny fahamarinana, vavolombelon'ny fijoroana tahaka an Jesoa nijoro, vavolombelon'ny fijoroana eo anatrehan'ny fahamarinany tenin'Andriamanitra. Afaka mila an'izany kristianina zany vanim-potoana ankehitriny. Mila kristianina mahana fahalemem-panahy, mahana faharetana sy fandeferana, nefa kristianina koa zay mijoro tsara amin'ny finoana, mijoro tsara amin'ny fahamarinana, mijoro tsara amin'ny fitiavana. Afaka malala fiandohan'ny herinandrotsika ny afatra ho anao, enganeo kristianina mamaka tsara ianao, sy miorina mafy, tafatoetra amin'ny finoana. Satria nahoana? Satria misy ny tafiotra. Tsy maintsy misy ny tafiotra. O Jesoa, ny olona endrya zay mandre ny tenin'Andriamanitra de hoarina amin'ny olona endry izay nanorina ny trano tambonin'ny vatolampy. Ka natonga ary ny tafiotra de tsy nianjera, satria namaka tsara, satria tafatoetra tsara, satria miorina tsara. Inona ary lay iorenana? Raha mametraka fanontaniana amin'i Jesosy tsika, inona lay iorenana? Inona lay andatsahana lay faka? Ny tenin'Andriamanitra. O Jesosy, zay endry toy ny olon-kendry manorina ny trano eo ambony vatolampy ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra niorenan'ny olona zay latsapaka, miorina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra, miorina tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra, miorina tsara amin'ny soratra masina. Ny soratra masina no mampahery atsika ry afako malala. Ny soratra masina no mampahery atsika amin'ny zavatra atrehantsika isan'andro. Ny tafiotra tsy maintsy ho avy,
tsisy fiainana tsisy tafiotra zany tsy hoe rehefa manona trano ambony fasika de tsisy tafiotra ny tafiotra tsy maintsy ho avy tsy maintsy misy ny tafiotra na manorona trano ambony fasika le olona na manorona trano ambony vatolampy le olona tsy maintsy ho avy ny tafiotra fa misafidy fotsiny hoe taizany nanorenana movenanao trano latsapaka sy mafiola sananao trano tamboniny fasika ary io safidin'ny olona anankiray afako malala hotsika manana hoe amin'ny fiainana kristianina misy mandrakariva ny tafiotra misy zavatsarotra misy fizahan-toetra misy lafin-javatra zay manozongozona tahak'izay hitantsika amin'ny tatasoan'ny Kolosianina ty 9:7 tandremo fandrao misy maharasa anareo ho babiny amin'ny filozofia sy ny fampianarana maro isan-karazany zay le tafiotra fampianaran-diso afaka manala enganenao hitoetra amin'ny ao amin'ny tompo Jesoa ka hamaka tsara amin'ny fitiavana an'Andriamanitra hamaka tsara ny tenin'Andriamanitra iorina tsara ao anatin'ny fiangonana miorina tsara ao anatin'ny fiangonana amin'ny fanoloran-tena amin'ny asa tsara fa tsy ho kivy tsy ho reraka tsy mangatsika koa aza amin'izay asa mpanaovan'ny tompo engane hamaka tsara sy olona mafy ary tafatoetra amin'ny finoana ianao ivavaka sika tompo aosaranao zahay noho ny amin'ny teninao zay manamafy ny finoanay mampiorina anay ao aminao Andriamanitra mahatonga anay mamaka tsara ndray tompo malaina mandalina ny teninao zahay any ka mora resy ny fakam-panahy malaina mivavaka tsy ampivavaka izahay ka mora resy ny fizahan-toetra mora kivy zahay satria tsy miorina amin'ny teninao tsy takatra ny zava-miafy ny sitraponao indraindray satria tsy mafana fo amin'ny fanompony zahay tompo mamela ny heloka efa tsy tanteraka izahay mamela ny heloka efa mpanota mahantra zahay dia avaozy mba iorina mafy ary hamaka tsara ao aminao Jesoa very zahay raha lavitra anao tompo fa avaozy hitoetra betsaka aty anatinay ny fitiavana anao Andriamanitra jereo ny herinandronay vao manomboka an'io tompo arovo zahay tehirizo zahay hitoetra amin'ny fitiavanao hatrany azaviranao olona mora kivy azaviranao olona mora resy fa atao vavolombelonao mamaka tsara miorina tsara ao aminao Andriamanitra tafatoetra amin'ny finoana mba tsy hondaosy ny fahasarotam-piainana mba tsy hondaosy ny fakahalana mba tsy hondaosy ny zavatsarotra maro mitranga eto amin'ity tany fandalovany ny finoanay fa hitoetra tsara ao aminao Jesoa ta io ny herinandronay tompo herinandro feno fifaliana ta io ny herinandronay tompo mba herinandro ahitana ivokatra sy fiadanana ta io ny herinandronay tompo mba herinandro iarahana aminao mba iorenanay tsara sy hitoeranay amin'ny finoana me fahasalamana zay tompo mehery sy tanjaka ary dia manantitra ny fankasitrahana anao raha teo no zao herinandro vao omenao anay zao magnatitra ny fankasitrahana amin'izay efa nomaninao somaninao anay mamakivaky ity herinandro ity de atao feno fisaorana anao zahay amin'izao herinandro vaovao zao misaotra Jesoa amen